ilay bambou chinois. Any amin'ny faritra Azia any dia misy fambolena ny bambou chinois ary betsaka ny tena mpamboly azy any amin'izany toerana izany. Ilay hoe bambou chinois na mousou zany. Dia zao no fomba fambolena azy io. Ambolena izy fa ela izy vao mipoitra any ambanin'ny tany. 3 taona ka hatramin'ny 5 taona ny faharetan'izy io. Dia ny mpamboly manondraka aloha mandritra an'izany fotoana izany dia misorika ny adratsy ankiho tsy indray mandeha tsindroa fa ao anatin'izay 3 taona ka hatramin'ny 5 taona izay dia mety hoe maromaro mihitsy no miverina mikarakara sy manondraka an'ity bambou izay volena ity. Raha mahita an'izany ny mpitasana dia ohatrany hoe olona adala mihitsy tsisy atao satria zavatra tsy mitsiry tsy hita akory mitondrana soroana foana eo mandritra ny fotoana lava fa ny mpamboly tsy kivy mihitsy ary tsy tahitra mihitsy izy mahita an'izany satria normal izany satria izay mihitsy ny bambou chinois hoe 3 taona ka hatramin'ny 5 taona eo ny fitsiriny raha izy vao mivoaka aty ambonin'ny tany. Ary rehefa tapaka mitsiry izy dia ao anatin'ny fotoana fohy izy dia 20 metatra eo no ahavony ary 20 taona ka hatramin'ny 50 taona ny faharetan'ny andro iainany raha ohatra ka tsy maina ny tany izay misy azy na ihany koa tsy satra ny haitany zany na hoe misy orana matetika zany dia maharitra an'izay 20 taona ka hatramin'ny 30 taona izay ny 50 taona izay ny faharetan'ny andro iainan'ity bambou chinois ity fahajantsika eo zay fa misy lesona goavana ihany koa azotsika tsoahana makasika an'izay. Ao amin'ny Galatia toko 9 ny andinin'ny 7 dia miteny an'izao ny ten'Andriamanitra manao hoe ary aza mba haketraka ny amin'ny fanaova-tsoa isika satria hijinja amin'ny fotoan'andro isika raha toa ka tsy kivy. Dikateny dimy izay vakiako aminao zay ny hoe fanaova-tsoa amin'ny dikateny fotra dia hoe kalos ny teny hoe kalos dia hoe ny tsara ny mety indrindra zany hoe raha azo amboarina zany resaka izay teny zay na ihany koa hoe andraisana leso zany dia hoe rehefa aza mbaketraka mihitsy ianao amin'ny fanaovana asa tsara ary ny asa mety indrindra aza mbaketraka ny amin'izany ianao aza kivy ny amin'izany ianao dia indraindray ianao ohatra n'ilay bambou chinois aloha 3 taona 5 taona anatin'ny asa any tsy hitan'ny olona mihitsy tsisy mahafantatra miaritra elany mamboly ianao miopy ianao na ihany koa hoe amin'ny sehatra zavatra maro samihafa na ny fianarana izany mbola any aloha miaritra any aloha aza taitaitra ny amin'izany ianao fa nidikan'iny hoe mamaka tsara rehefa avy mamaka tsara mbola hipotra io orinao dia nidikan'ilay hoe manondraka foana ny ataon'ilay mpamboly aloha iny zany hoe mianatra zavatra vaovao foana aloha oatsaina aza vela hitovy amin'ny olona hafa mihitsy ianao fa mianara zavatra vaovao mandrakariva asio zavatra vaovao foana oatsainao zay le hoe miaritra aloha ao anatin'ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona asio zavatra fahasamihafanao amin'ny hafa foana mandrakariva aza mipetrapetra-poana dia iny ihany koa le hoe misoroka ny haidratsy rehetrarehetra ety ambony le mpamboly manala n'lay toetra ratsy iny manala n'lay fahazaran-dratsy rehetra iny ny akamona sy mifidonana am-poana iny rehetrarehetra iny ny fahaizana mifandray amin'ny olona dia tena volena tsara mi alana zany tsy fahaizana mifandray amin'ny olona rehetra iny le fakofako rehetrarehetra iny zay zany le hoe mitaka n'lay bambou chinois mandritra ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona io ny karakarana azy foana mandrakariva izany dia izao azahoanao akory izay mety hoe vavan'ny olona rehetrarehetra any fa tsy le olona mamboly fa ianao mahafantatra anazy 3 taona ka hatramin'ny 5 taona io vonintsiry aza rarahinao akory zany andray lesona afitsika akoatran'izany eo amin'ny Korintiana 1 toko 5:10 andininy 7:15 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe maefabe mandrakariva satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanay mikely aina manondraka eo sy mikarakara n'ilay bambou chinois eo fa tsy foana iny fa tsy maintsy ho tazanao ny vokatra iny aoriana kely ao aza matahotra ny amin'izany ianao aza mikoropadropaka mihitsy ianao aza taitaitra mihitsy ianao aza mandray izay mety resaky ny tsy mpamboly any ianao fa tsy mpanao ny zavatra any fa ny asanao dia atanterao tsara araka mandrakariva alao ny ahidratsy tondray mandrakariva ny sainao mba ho feny fahalalana tsara mandrakariva isan'andro dia ity amin'le hoe any ambanin'ny tany any ahoana ny azo andikana azy ao amin'ny Luka toko 4:12 ny andinin'ny 12 manao hoe fa izay rehetra manandra-tena no ahitra ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ianao ilay 3 taona ka hatramin'ny 5 taona any ambanin'ny tany iny zany manetry tena ny anaran'iny manetry aloha tena mba hisandratra raha-pitson'iny fa raha maimaika ny isandratra eo ianao dia ohatry ny manandra-tena zany anaran'iny dia ho ahetry vetivety dia menjery iny zany zay fa lay manetry tena tahaka ilay bambou chinois iny mbola asandratra ianao rehefa tonga no fotoana zay afeny mifaka tsara mamaka tsara dia maharitra 20 taona ka hatramin'ny 50 taona ny faharetana zao ary olona tokony aomby ianao olona tokony ho lasa lavitra ianao fa aoka aloha amaka tsarovy ilay bambou chinois 3 taona ka hatramin'ny 5 taona izy mamaka aloha fa rehefa mipotra izy io anatin'ny fotoana fohy 20 taona rehefa tonga amin'ny fotoana hipotranao dia ahita fahombiazana ianao
ary io feno fifaliana ny fonao am'izay fotoan'izay ary ideran'andriamanitra ianao satria andriamanitra mihitsy no nampahomby anao amin'ny zavatra rehetra ajanontsika eo zay fandaontsika hivavaka ary ray malala tsara indrezany an-danitra eo misaotra satria afaka nandray lesonao goavana zay mahakasika ilay bambo chinois mitonambavaka ny tsirairay am'izay manaraka izao fandaran'izao jesosy eo mba aomby tanteraka ary anana faharetana inkeo anetsy tena na dia to ohatra ny tsisy mahita ary 3 taona ka hatramin'ny 5 taona any fa aoka ianao no ampahomby azy amin'ny fotoana zay isandratany tanteraka tononoko mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen.